Dia faly tafahoana amintsika rehetra indray manaraka ny fandarana mety ho toetry ny andro amin'ity anio ity anolorana anao no mety ho toetry ny andro ho an'ny alakamisy ny zoma ka hatramin'ny asabotsy ho avy izao. Raha hoan'ny telo andro manaraka ary dia araka ny efatombatombantsika ho an'ny amin'ity herinandro ity dia ho maina amin'ny ankapobeny faritra maro manerana ny nosy somary manao volonandro ririna aty amin'ny ilana sanana ampovoantany mety nyerikerika no isy fa raha mahakasika ny olona tandrifin-drahona izay mety rankotroka kosa aloha dia aty amin'iny avahatra andrefany nosy iny no ahitana an'izay ho an'ny amin'ny telo andro manaraka izay zany ho an'ny any manodididina faraparan'ny herinandro any hoany. Mahakasika maripana kosa dia tsy misy fivana firy ny fiakaran'ny maripana akoatraky ny aty amin'ny ilany andrefany ampovoantany zany no misy somary misy fiakarana misongadina amin'izay maripana ambony indrindra izay. Jerentsika amin'ny Jiprier mahakasika ny mety toetry ny andro ho an'ny rapitso maraina ary dia orana miatoato no hitantsika aty amin'ny morotsiraky ny faritra Ambatosoa, ny faritra Nalanjorofo ary aty amin'ny manodidina Toamasina aty. Maro mandrandrahona ny ilana tsanan'ny voatany manontolo ifandimby ny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritra sisa. Tolakandro kosa indray dia misy tandrifin-drahona miserana ny morotsiraky ny faritra Diana Sofia sy ny faritra Boedy. Ny alina kosa dia misy tandrifin-drahona ihany koa aty amin'ny atotan'ny Bongolava mahazo ny miandro vazo iny ny farany andrefany faritra Vakinakaratra, ifandimby ny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritra sisa. Tombatombana ho an'ny maripana kosa indray dia manodidididina ny 4 ka hatramin'ny 20 degré Celsius mafana indrindra aty amin'ny afovoantany. Ny morotsiraka atsinanana kosa dia 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius, mihoatra ny 20 degré Celsius ny morotsiraka andrefan'ny nosy. Rano mafana indrindra kosa dia ny faritra Tsimandrefana sy ny faritra Sofia, tafakatra amin'ny 30 degré Celsius any Antsohisy Toliara any. Antsika ny toetry ny andro ho an'ny tolo andro zoma misy tandrifin-drahona izay mety rankotroka aty amin'ny morotsiraky ny faritra Diana Sofia, ny faritra Boeny, somary miditra aty amin'ny antanin'ny faritra Melaky mahazo ny miandro vazo ny farany andrefan'ny Betsiboka iny. Orana miatoato hatrany aloha ny tombanana isy aty amin'ny Ambatosoa sy Analanjorofo, ifandimby ny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritra sisa. Ny maripana dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 degré Celsius aty amin'ny afovoantany, mihoatra ndraiky amin'ny 30 ny morotsiraka atsinanana, mihoatra ny 3 amin'ny 30 ny morotsiraka andrefan'ny nosy, eny amin'ny 30 ny mafana indrindra any Morondava no ahitantsika izay. Manantsika ny toetry ny andro an'ny tolo andro ny sabotsy dia ny aty amin'ny afovoantany aloha somary manjomonjomona amin'ny ankapobeny, mety isy erikerika eny antsefatsefaneny fa dia maina amin'ny ankapobeny. Ny aty amin'ny morotsiraka atsinanana kosa dia isorana malefaka aty amin'ny morotsiraky ny Ambatosoa, Analanjorofo sy ny faritra atsinanana, Vadovavy, Fitovinany. Tandrifin-drahona miserana kosa ny aty amin'ny morotsiraky ny faritra Sofia sy Boeny, ny faritra Melaky ary mahazo ny morotsiraky ny faritra Menabe iny. Ifandimby ny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritra sisa. Raha ny maripana dia midina kely aty amin'ny afovoantany 20 ka hatramin'ny 20 degré Celsius eo Vakinakaratra no mafapana. Ny morotsiraka atsinanana kosa dia manodidina ndraiky amin'ny 30 degré Celsius. Morotsiraka andrefana dia 4 amin'ny 30 no mihoatra. Raha ny mafana indrindra aloha dia Morondava sy ny tendrony avaratry ny nosy 4 amin'ny 30 degré Celsius. Makasitraka anao indray manaraka zetra amin'ny farany dia manasanao manaraka indray veloma tompoko.